fipoahana bomba tetsy Mahamasina ny alady lasa teo kosa dia fantatra hatramin'izao fa miisa fito ireo mbola tsaboina eny amin'ny hôpitaly Asiera ary Aramaso akaiky kosa ny fahasalaman'ny roa amin'izy ireo. Io jerentsika indray ny sary mifanaraka amin'izay. Misy 7 ny marary vokatry ny fipoahany grenade tetsy amin'ny kianjaben'ny Mahamasina no mbola tsaboina etsy amin'ny hôpitaly Asiera Ampefiloha. Ny fito amin'izy ireo dia mbola arahana akaiky ny toe-pahasalamany ary ny roa kosa no ahina ny ainy araka ny fampitambavao avy amin'ny ministera fahasalamana. Resehivina dia nahatratra 140 ny aram-bola nentiny teny amin'ny hôpitaly CHU Asiera ka teny amin'ny telo tamin'ireo no namoy ny ainy. Anisan'izany ilay zaza 14 volana, teny kosa ny nanaovana fandidiana. Nampatsiahy teo anivon'ny ministera fahasalamana fa manaim-poana ny fandraisana tanàna amin'ny marary tsaboina ny fipoahana grenade teny Mahamasina tao anatin'ny fankalazana ny fetim-pirenena ny 9 Jona. Ny italian'ny CHU Asiera ny profesora Oliva Rakoto dia milaza fa tsy misy ny ahina mikasika ny fanafody hitsaboana marary ary mitohy fandraisana tanàna tanterahan'ny hôpitaly. Mikasika ny feo mandeha ny fisiana olona very nanamafiny tao amin'ny hôpitaly CHU Asiera fa nisy ny fepetrany raisiny nentina nanaraha maso sy nanamarinana ny maratra tao amin'ny fipoahana grenade teny Mahamasina.